Salamadolo androanisika de ndondrera hotaterina amintsika ny vaovao izay mampalahelo ary tena mampalahelo tokoa mahavaky ny fo raha vantany vonaheny fa nodimandry ny mpanakanto Flasby izay isan'ny mpanakanto mbola zandriny raha eo amin'ny sehatry ny zavakanto zay nefa dia manana ny lazany maizy azy raha izany Flasby izany ary fantatry ny be sy ny maro manerana ny nosy mo ny fisiny izany mpanakanto Flasby izany izay nindaosim-pahafatesana tamin'ny andro ny 17 Oktobra 2024 iny. Araky ny vaovao voaray hatrany dia efa narary tao anatin'ny fotoana elaela ny mpanakanto Flasby ka izao tsy tana intsony ny ainy vokatra an'izay aretina izay nahazo azy tao anatin'ny izay fotoana ela izay. Ka ny pitsipiso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amin'ny sisy tomatota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Mialohany hidirantsika amin'izay pitsipitso ny mahakasika ny fahalasana ny mpanakanto Flasby izay dia tsara ny afantarantsika an'ity vaovao manaraka ity. Ao amin'ny commune rurale Marmandia, Somaliana misa 2020 izay tsy nanana passeport no tratra saiky hiondrana antsokosoko. Tokony tamin'ny valora sasany alina tamin'ny androny 16 Oktobra 2024 no nahazo vaovao momba ireo andian'olona tsy miteny malagasy izay najanon'ny fiara tao Mbodimanga, Fokotany Marovato Sud, commune rurale Marmandia, distrikany Analalava ny Zandary miasa any an-toerana. Nanohony diany makany Antafiany Agnalanambe izy ireo mba hiandry sambo haingam-pandeha haka azy ireo. Nidina avy hatrany ny Zandary rehefa nahazo vaovao momba an'izany ka tratra teo Agnalanambe tokoa ireto olona misa 2020 izay teratany Somaliana ireto izay samy tsy nahitana passeport ny teny aminy. Mbola eo am-piandrasana vedety izy ireo no tratehaka ka noentiny Zandary natao andromaso ao amin'ny bureau de brigade Marmandia. Midika izany fa efa maro ireo mpifindra monina izay mandeha antsokosoko tsy amin'ny taratasy ara-dalàna eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka dia melimelo hatrany isika amin'izy ireny fa matoy ireo olona ireo miditra antsokosoko zay mety tsy olona madio izy ireo. Indrindra fa ireo Somaliana ireo dia isan'ny tena ahitana an'ireo piratin sambo izay manao anirony fivarotana vehivavy any anaty sambo irony ka mitandrema ianareo zatovovavy sao dia tambadambazan'olona hoe ho any andafy ka iny fa miroboka tokoa mandeha amin'izay lakana haingam-pandeha izay fa mety ndeha hivarotranao any anivon'ny ranomasina any izy ireo izay ny tena antondian'izy ireo fa indraindray tsy ilay hoe ndiditra antsokosoko fotsiny fa mandeha mitady vehivavy ho amidy any amin'izay sambo izay piraty any anivon'ny ranomasina izay. Ndao amin'izay raha resantsika ny mahakasika ny fahalasana ny mpanakanto andriambavilanitra Flasby izay tena nanaitra ny be sy ny maro raha vantany voanahare fa nodimandry ny mpanakanto Flasby tamin'ity herinandro ity. Ny marimarina kokoa dia tamin'ny andro ny 17 Oktobra tokony ho tamin'ny 10:00 no nandre fa nodimandry tany Befandriana Avaratra ny mpanakanto Flasby izay efa nandalo aretina tao anatin'ny fotoana lavalava izany hoe volana vitsivitsy no namparary an'izany mpanakanto Flasby izany. Vahotra ny lela tsy hita izay ho teninina manoloana an'izao fahalasana ny andriambavilanitra Flasby izao ary ny zavakanto malagasy raha teo moa dia tena ao anatin'izay fisaonana tanteraka izay amin'izao fahalasana ny andriambavilanitra Flasby izay nindaosin'ny fahafatesana izao. Flasby no afantaran'ny be sy ny maro azy ary izay moa ny anarana izay noentiny miakatsehatra amin'ny mahampanakanto azy fa ny tena anarany dia Randrianirina Anna izay zanaky ny Levorombo izay isan'ny mpitendry klaverista izay efa niasa tao amin'ny vehivavy silamo ny dadany ity Flasby ity izany hoe
tena zaza vokolokolo tao anatiny izay fiainana aramozika izay raha i Flasby ka tsy mahagaga raha toa ka hita amin'ireny fihirana ireny fa tena andriambavilanitra manga feo raha izany Flasby izany. Nodimandry teo amin'ny 20 taonany ny hariva ny 17 oktobra 2024 i Randrianirina Anne fantatriny maro amin'ny anarana hoe Flasby. Vrai Jokera no tena nitondra avo ny lazany izay nivoaka tamin'ny 2024 fa efa maromaro ny vazony nalaza taorian'izay. Raha natadidy isika dia isan'ny niteraka resabe moa izay Vrai Jokera izay tamin'izany fotoana izany satria tsy vitsy tamin'ireo mpankafy no nahatsikaritra fa mety misy tsy fankazahoana teo amin'ny Flasby sy Black Nadia tamin'izany andro zany satria ny manajeran'ny Black Nadia teo aloha ihany no nitondra an'ny Flasby tamin'izay fotoana izay ka mety izay no isany nahatonga an'izay tsy fankazahoana kely izay fa io moa zany toy ny nify sy ny lela indraindray mifandramatra kely fa tsy voatery tsy fankatia mandrakizay akory ary taorian'izay dia efa nifamela izy mirahavavy reto ary nifampihavana raha teo moa satria amin'ny mahasampanakanto izany dia tsy tsara ny mifampirafy ka niravana teo ny disadisa taoriany izay Vrai Jokera izay. Manoloana an'izao fahalasanan'ny mpanakanto Flasby izao dia maro ny resaka mandeha eny amin'ny fiarahamonina eny ao moa ireo milaza fa nisy nisompatra angambany ao koa ireo milaza fa noho ny aretina izay nahazo azy efa tafiakatra phase terminale fa tsy sanatria akory nisy nisompatra hoy ny sasany fa raha iverenana kely ny fanambarana izay nataon'ny Flasby tamin'ny 20 aprily 2024 izay fotoana nahafatesana zanany moa tamin'izany fotoana izany nilaza i Flasby maty nisy nisompatra ilay tokako vao 17 volana. Marary ary tena marary fa tsy maintsy zakaina hoy Flasby mpanakanto nitondra ny fanazavany raha nanontaniany ny mpanao gazety tamin'izany andro zany. No amafisy nandritra ny fampiresahana fa maty nisy nisompatra izany hoe nisy namosavy ilay zanany tokana izay vao 17 volana monja. Tsy angano na resabe intsony fa tena misy tokoa ny olona ratsy toetry sy feno haratsim-panahy ary mahavita mamono eny anivon'ny fiarahamonina. Porofo mivaingana izao fijorana volombelona izay nataon'ny mpanakanto Flasby tamin'izany fotoana izany fa samia mitandrina fa tsy tery lalana ny ratsy. Ka teo indrindra no nahatonga an'ireo olona izay ankaiky Flasby no nilaza tao amin'ny taon-tserasera Facebook tao nilaza nanao hoe tsy namelandreo koa ianao raha tsy lasa hoy izy ireo mety misy ambadika amin'izay resaka mosavy izay ve sa mbola tohiny ilay mosavy izay nahazo any zanany tamin'ny 2024 izay izao nahazo an'ny Flasby izao ka ny afara amin'ny famoizan'ny ainy izao. Raha toa ka tena izay resaka mosavy izay tokoa no nahatonga any andriambavilanitra Flasby izao nandosiny fahafatesana izao tena mampalahelo ny zavatra tahaka an'izany ary isan'ny toe-tsaina tena mirefarefa amin'ny tany raha izay resaka fisoparana ny hafa na ihany koa resaka famosaviana izay satria olombelona iny raha toa ka maty dia tsy azonao atao laoka na koa hoaninao iny fa mitafy no famandra tahaka anao ihany iny rehefa maty dia tsy maintsy alevina tahaka ny olona maty rehetra fa tsy misy tombotsoa ho azonao amin'izay fahalasana ny olona izay mety ho mosavianao izay satria nilaza ny raha teo dia tsy hifindra aminao ary ny hatsarambikany sy ny fahaizany mihira dia tsy hifindra aminao fa raha toa ka maty ny aretina tsy nisy mosavy moa dia efa izay no lahatra avy any ambony ka tsy misy afaka miady amin'ny izay lahatra izay isika olombelona satria isika olombelona dia toy ny volovarin'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana izay hidinjany antsika dia tsy maintsy mandeha fa tsy misy afa-manoatra amin'izay fotoana izay ka noho izany dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo izay avy ety amin'ny Oataoata Gasy ary ainganeka ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka lelintsony ho anareo izay fianakaviany manamanjo ka dia veloma vetivety ianao ranabavy Flasby tsy maty akory ianao fa tomponay vahoaka izay mpankafy anao hatrany ary mbola ho avy ny fotoana izay hionantsika any ankoatrany. Ireo tsara rehetra vitanao tetỳ an-tany dia tsy ho levona
mandrakizay izy ireny fa mipetraka ho tantara ary ireny hira izay tsara navoakanao ireny dia mipetraka ho ventsoventso ny malagasy mandrakizay. Izay sy zay moa ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tomatoata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.